mianatra eo tongotrao. Falemeraba-tsika tsirray avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mena n'izao fotoana izao indray fa atsika mandray ny hery avy aminy. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaksika. Rainay tsara anjizindanitra mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny tombontona izay omenao anay io dia mangataka izahay mba ahafahanay hanovo hery hatrany ao anatin'izany, tsy ho fahazarana fotsiny ihany fa tahaka ny fitadiavana ny sakafo isan'andro, hitadiavanay ihany koa ny sakafom-panahy mba tonga anay hanana fanantenana mandrakariva. Ko mitenena Tompo fa voninka ianao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mahafoy ny zavatra rehetra mba handosirana an' Jesosy. Manafotohina tokoa ny hoe ny iray amin'ireo olona akaiky indrindra an'i Jesosy mihitsy mamadika anazy hoe ao amin'ny tanan'ilay fahavalo. Tsy dia manotsotra loatra ny antony nanesika ny Jodasy ny filazantsara, fa Madame White kosa nanoratra hoe fironana natao amin'ny Jodasy izy nyity vola, nefa tsy mbola latsaka ambany mandrakariva toy izao izy ka hanao zavatra toy izay nataony. Novelominy tao aminy ny toe-tsaina ratsy izay mihirimbelona mandra-pahatonga an'izany ho fitsipika amin'ny fiainana mihitsy. Nafesa-danja noho ny fitiavany an'i Kristy, ny fitiavany amin'ny mamoana, ny natongavany andevon'ny toetra ratsy anankiray no nanolorany toerana ho an'ny Satana ka nahavoatarika azy ho amin'ny fivelaran'ny fahotana rehetra. Tsy misy olona mankasitraka ny fivadihana. Eny fa na dia ireo mampiasa olona mpamadika aza dia mba hanatratrarana ny tanjony, kanefa mamoetra indrindra ny nataon'i Jodasy satria nafeno tao ambadiky ny firalahiana ny famadihana an'i Jesosy. Nomeny toromarika ny vahoaka fa izay horohany izy no hosamboriny izy ireo. Hita amin'izany fa naniry hanafina ny faharatsiany tamin'i Jesosy sy ny mpianatra hafa ihany koa izy. Nanomboka ny fikorotanana rehefa nisamboriny Jesosy. Nisy anankiray nanatsoaka ny sabany. Ilay voalaza moa fa Petera io olona io ka nahafaka ny sofin'ny mpanompo ny mpisorona be mihitsy. Dia nitodika tamin'ny vahoaka Jesosy nanome tsiny azy izy ireo noho ny nanaovany an'izao zavatra izao tao amin'ny miafina, satria natahotra ny hanao an'izany ankariary izy ireo. Dia tamin'ny fotoana nampianarana azy ireo teny an-kianjan'ny tenipoly, tamin'ny farany nefa dia nilaza Jesosy fa tanteraka ny soratra masina. Hita eto indray ireo tetika roa izay mifanindran-dalana manerana n'ity tantara ity, izay maneho fa ho tonga amin'ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra na dia miasa ahafatin'ny Mesia aza ny olona. Nandositra avokoa ny mpianatra hatramin'ny Petera aza, na dia nipoitra ihany azy ireny taoriana kelin'izany. Nanaraka ny Jesosy teny lavidavitra teny izy ireo. Dia noho ny farany anefa dia tratry ny olona koa izy, kanefa mitantarany amin'ny zatovy izay nanaraka ny Jesosy ny Marka 4:12. Tantara izay tsy hita na aiza ao amin'ny filazantsara ny Baiboly, afa-tsy ao ihany. Misy mihevitra fa i Marka ihany io zatovy io, kanefa tsy misy porofony amin'izany. Ny manaitra dia izy nandositra mitanjaka, tsy mba nahafoy ny zavatra rehetra izy hanarahana an'i Jesosy, fa nahafoy ny zavatra rehetra mba hadoserana an'i Jesosy. Tantarany amin'ny retom-pianatra reto izany. Isika ihany koa nefa firy amintsika moa no miara-dia amin'i Jesosy dia rehefa sendra ny olana samy mamonjy ny aina avokoa. Mahafoy ny zavatra rehetra mihitsy isika mba handosirana an'i Jesosy. Aoka isika ho hieritreritra sy hanavoy fanavaozana angataka ny fanahy masina hatrany mba hitoetra mahatoky tokoa ka hafoy hatramin'ny aintsika satria fantatsika fa Jesosy tokoa efa nanome ny famonjena ho antsika. Amen. Deranay tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo manome ohatra ho anay dia rinay tokoa ny mba hitoeranay aminao mandrakariva. Ampio izahay hanana fironana izay manana fankasitrahana eo aminao, ary ihany koa fironana matotra dia ny anara-dia aminao namborana amin'ny sarotra.
tompo ampianaro izay zara fitiavana amin'ny hafa ihany koa ka ho fianarana ho an'ny hafa ny fiainanay aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.